Tonga soa eto amin'ny fandaharana mahavokatsy fandaharana iarahanao amin'ny sampana serasera eto anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana arahanao isaky ny zoma ariva ety amin'ny commune Tsararano distriktany Marovoay faritra Boeny no hitondrananao ato anatin'ny fandaharana mahakasika ny fanombohana ny herinandro ny fikojakojana ireo lakan-drano izay ahafahana mampitombo ny vokatra ho amin'ny tsara kokoa ary koa ny fanokafana ny taopambolem-bary volyavitra taona 2024 2025 ndao asa fikojakojana lakan-drano paikady nentin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ho drafim-pampandrosoana ny siam-pamokarana mba hanatrarana ny fahafitatehana ara-tsakafo izany no ahevitra entina aminao atao anatin'ny fandaharana ho amin'ny anio etsika teo ambany fiahiana Andriamatoa Prime Ministra lehiben'ny gouvernemanta Tsay Christian izay naniraka n'Andriamatoa Ministra ny fambolena sy ny fiompiana Andriamatoa Ratoiarjona Suzelin isolitena azy notronon'ireo tompon'andraiki-panjakana isatsokajiny ireo mpiara-miombonantoka ireo eny anivony sehatra tsy miankina ary ireo tetikasa sy fandaharana asa izay anisany nitondra anjara biriky tamin'ny fanantanterahana ity asa fikojakojana lakan-drano ity nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny 12 avrily 2024 tao amin'ny faritra Boeny ny herinandro ny fiarahamientana ho amin'ny fikojakojana ny lakan-drano sy ny fambolem-bary volyavitra ary ny taopam-pamokarana 2024 2025 Garantsika malala fa miatoka ny fahafahana mitazona ny velaran-tany ny fahazotsika mikojakoja ny atao hoe lakan-drano satria rehefa tsy tonga ny tanimbary ny rano dia mety miteraka olona zay satria araky ny voalaza ny olona malagasy hoe vasy rano tsy afaka misaraka ireo natsana an-tanàna zany ka noho izany ny rano dia anisan'ny sakafo ilain'ny zava-maniry ka tokony kojakojantsika hatrany ary ny lakan-drano ireny mba ho tonga anatin'ny tanimbary zany ny rano kasika ny volyavitra dia fazantsika tsara fa ity faritra Marovoay ity dia anisan'ny afaka manao taopambolena anankefatra tsy tentsika ny hoe Asara, Jeby, Atriatra ary Dimbyalitra tafiditra ao anatin'ny fanombohana ny ataontsika hoe taopambolena Jeby zany ny tantsaha aty amin'ny faritra Marovoay ka zay natonga ny ministera ny fambolena sy fiompiana amin'izao fotoan'izao nitondra an'ireo anam-pamokarana rehetra izay ahafahana manomboka zany taopambolena Jeby zany nitondra zezitsika nitondra masomboly antsika dia hitantsika ihany koa ireo fitaovam-pamokarana izay ahafahan'zareo manamora ny fiasana ny tany ny commune ambanivohitra Tsararano distrikta Marovoay faritra Boeny no nisitraka ity tetikasa ity voalohany 537 hektara ny lemaka nasy-panovana sy narenina natao amin'ny secteur 4, 5 ary 6 fiarah-miasa tamin'ny tetikasa PADAP izay vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola. Ny azonay ambara ty amin'ny faritra zany dia mampatsiahy ny faritra Boeny dia distrikta Ankenina alako ao anatiny ny commune urbaine Mahajanga fa ny distrikta 10 ny faritra Boeny dia manana velaran-tany midadasika avokoa ahafahana manao ny volovary ka hoy izy hoe izay zao zany dia efa miezaka mafy amin'ny hoe ahoana ny diadiavana mpiara-miombonantoka mba ahafahana mamelona ireo velaran-tany midadasika amin'ny distrikta anankidimy zay mba ho tohany zavatra misy eto Marovoay fa mazava ho azy mialohany anabeazany ny velaran-tany ambolena vary aty amin'ny faritra Boeny dia zao atao monsieur le ministre Zonga manara-pamena hoe aleo aloha le sombotra taloha no velomina ary ajariana tsaraina bebe kokoa fa izay faritra zany efa manomana ihany koa raha misy mpiara-miombonantoka hafa afaka mamelona ihany koa ny amin'ny distrikta efatra hafa dia efa vonona zany amin'ny plan régional de développement ahafahana mampiseho ny dossier amin'ireo mpiara-miombonantoka dia zay moa no matsara ny fiarah-miasa fanakakezana ministera tahaka izao dia hoe tena mifameno zany izay ity fotony mampiseho ny teny filana ity fotony ministra kosa zany avy eo no mitady an'ireo mpiara-miombonantoka sy ny fahafahana rehetra mamelona an'ireo tanimbary fa raha zavatra misy ety amin'ny faritra Boeny zany dia tena possible tokoa le teny filoham-pirenena amin'ny fahazakatsika tena ara-tsakafo ary indrindrandrindra no ahafahantsika tahaka ny fahiny manondrana ny vokabarintsika ny amin'ireo firenena rahavavy manodidina ka ankasitranay manokana zany miezaka ataon'ny fanjakana ty amin'ny faritra Boeny amin'izao fotoana izao indrindra ny famelomana ny mahasombotra ny Marovoay. Dia raha ohatra vitoatra ny anaovantsika azy ohatran'izao zany dia indroan'ny volovarina tamin'ny 2021 zany ny volovarina amin'izao satria tonga hatramin'ny farany zany amin'ny fin canal io rano raha ohatran'izao zany tena fiasany ary mahafinaritra be le fomba fanaovana an'ilay canal raha ohatra dia misaotra ny fitondram-panjakana satria maro mpitondra ny fandimby teto Madagasikara
mbola tsisy navita ohatran'ny canal principal aminay fa am'zao vita béton ara-dalàna le izy na de tsy vita tanteraka ary fa mbola andalam-pamboarana saotran'ireo misy satria mbola tsy ary nisy hatran'io zany hatramin'izay ka zao zay vao nisy saoranandreo reo rehetrarehetra zany zay mitotona masina anazy. Ny tao Soatsianava Ilakagabe faritra Iorombe fototra-vitrasa avy amin'ny fandarana Sadefi izay vatsiany Fidavola ary manondraka velaran-tany manodidina ny 700 hektara. Tafapetraka amin'ny fototra-vitrasa amin'izao fotoana izao ary efa manomboka manao ny asa famokarana ny mpisiraka n'ilay fototra-vitrasa. Ny fototra-vitrasa netiny Defi moa zany dia misy ny fanaovaozana n'ilay canal basy zany ao Idoty raha farangeza indrindra. Misy ihany koa ny fampiakarana ny avon'ny tohadrana, ny fampiakarana ny avon'ny barazy sy ireo ouvrage madinidinika zany eo anelanelany eo entina ampitan'ny rano amin'ireo sakasaka izay atao hoe manano sarotra ny mpahazo tombotsoa ny mikarakara azy. Amin'izay mpahazo tombotsoa izay indrindra dia misy ny fandraisana anjara an'ireo mpahazo tombotsoa ireo amin'ny alalan'ny fisavana liviagnana, fandiovana ny canal. Eo ihany koa misy ny familiana zany arak'izay tokony ho izy ilay lalan-drano. Fiara-miasa moa zany miaraka amin'ny teknisiana ihany koa zany avy ato amin'ny ministera sy ny amin'ny fandarana Sadefi zany ny mitarika an'ireo mpahazo tombotsoa hoe ato ny asianany lalan-drano eto ny tokony hosavaina matetika. Teo taloha zany hatramin'ny nahatapaka an'io Idoty io dia 7 taona lasa izay dia tena tsy nisy fambolem-bary tato aminay tato. Fa rehefa vita zany io canal basy io nikarakarainy Defi sy ny ireo ao amin'ny DRE zany nandray andraikitsy tanio dia manomboka efa nagnetsa zay zao tamin'ny taona ity ary manantena fa hagnetsa ihany koa amin'ny vary aloha amin'ity taona ity zay ry mahatonga anay nikarakarany canal zao. Ny fampifehezana ato aloha zany dia mirindra ary mafy ny fifampifehezanay satria samy vonona zany ny bénéficiaire fa efa mifandray tsara samy hiarahiaro an'ity canal ity satria efa misy ihany koa ny vola hazo kelikely manomboka ataonay amin'ny ambanin'igny canal igny ambonin'igny canal igny. Ny famokarana aloha zany noho ny fandihanan'ity rano ity zany dia eo amin'ny 9 hektara zany ny tanimbariko fa 4 hektara eo zany no tsy maintsy efa ho tratra fambolena amin'izao satria ny 3 hektara efa misy amin'ity fambolena tamin'ity taona ity dia mivary aloha zany eo amin'ny 4 hektara zany azo atoka fa ho vitaketsy. Tena mahafapo anay aloha, tena mahavelom-bolo anay tanteraka mihitsy. Ity fototra-vitrasa natao ity zany dia apahany amin'ilay asa tanterahany entreprise izay nanao ny asa tao anatin'ilay atao hoe travaux d'urgence manodididina teo amin'ny 700 tapitrisa ariary teo ny fitambaran'izay asa natao teto zay. Ny apahany voalohany ihany mbola vita hatreto satria araka ny programme izay natao amin'ny maha hoe travaux d'urgence zay dia natao aloha zany hampandehanana ny rano satria araka ny hitantsika moa zany eto amin'ity basy ity dia efa nisy basy roa teto taloha izay efa simba daholo dia natao somary mafimafy zany izy ety ahafahana misoroka an'izay fatapahana matetika zay. Ity apahany voalohany ity zany vita fa mbola misy ihany koa ny apahany faharoa sy fahatelo izay hiaraka ho atao izy io. Ny apahany voalohany ity moa zany araka ny fahafantatsika dia manondraka eo amin'ny 200 hektara mahery aloha no hitretina tato tratra fa rehefa vita tanteraka ny réseau hydro-agricole Lakabe dia avatondraka hatrany amin'ny 700 hektara any ambany any. Izay fanohizana ny asa zay moa zany dia amin'ity taona ity ihany izy no atao satria efa miandry ny fankatoavana ny mpamatsy volintsika dia miroso avy hatrany amin'ny fanatanterahana ny asa. Tsy diso anjara ny commune ambanivohitra Bear na distrika Manja faritra Menabe lemaka Vondrove izay manana velaran-tany mirefy 730 hektara ka ny 700 no efa misy fototra-vitrasa fifehezan-drano ary ny 700 hektara aminy kosa dia isitraka fanajariana tsy ho ela.
tonga nitarika ny fanomboana ny asa ny lefitry ny lehibe ny distrika manja sy ny talepatry ny fambolena sy ny fiompiana menabe. Araky ny nambaran'Andriamato ministry ny fambolena sy ny fiompiana dia tsy maintsy isitraka ity tetikasa fikojakojana lakan-drano ity ny faritra rehetra manerana ny Madagasikara ka ny komuna Laniera faritra Analamanga ihany koa dia anisan'ny sitraka izany. Manondraka Velaratany mirefy 450 ny foto-drafitrasa ary komuna maro misitraka izany. Ny komuna Anguemangarova, Sabotsynamehana, Anosy Avaratra, Ankadikely ary Anteroka sy ny manodidina. Ny androany dia fanamariana ny herinandro fiaramientana ho fikojakojana ny lakan-drano sy ny fambolem-bary voly avitra dia na vary aloha. Androany dia ampianatra sy anentana ny tantsaha mba hikojakoja ny lakan-drano. Ny lakan-drano moa misy karazany roa, misy ny lakan-drano mampidi-drano dia misy ny lakan-drano famoahan-drano. Ny lakan-drano mampidi-drano rehefa voakojakoja dia mitombo arak'izany ny velarantany voatondraka dia mitombo ny vokabary. Rehefa voakojakoja koa ny lakan-drano fampidiran-drano dia lovain-jafy izy dia tsy verivery ny rano fa tonga any amin'izay tokony ho alehany ihany. Ny lakan-drano fanarian-drano indray ilaina be mba tsy ho tondraka ny tanimbary. Dia ilaina ihany koa izany ny fikojakojana azy mba tsy hisatra ny fandehanan'ny rano, fivoahan-drano ao anatin'izay. Dia androany anao asa fanadiovana ny canal de drainage 2 na CD2 ety Ankenieny Laniera isika. Zava-dehibe loatra ny fifehezana ny rano amin'ny alalan'ny foto-drafitrasa ara-pambolena voakojakoja satria singa fototra amin'ny famokaram-bary izany. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fanatanterahana ny politika akapobehan'ny fanjakana, indrindra ny andro faharoa izay mifototra amin'ny fampiroboroboana ny indostria sy ny fanodinana ara-toekarena ity hetsika ity izay manandanja tokoa eo amin'ny fiainam-pirenena. Tanjona ny anatrarana ny fahafitatena ara-tsakafo sy ametrahana ny sehampamokarana lovain-jafy eto Madagasikara. Lakan-drano voakojakoja antoka ao amin'ny fampitomboana ny vokabary. Dia toy izay ary ny fandarantsika ho amin'ny anio, misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany, manome fotoananao ho amin'ny herin'ny anio toy izao indray. Aina Robelson teo amin'ny lafin'ny fanentanana, Thierry Rakotobe teo amin'ny lafin'ny sary, misaotra anao ny henanay hatramin'ny farany, mametraka ny veloma mandrapitafa indray tompoko.